Zay ny amin'ny vaovao iny fa ivadika koa sika amin'ny pejiny sosialy isan'ny olana iray lehibe sedrany amin'ny lafiny ara-tsosialy na ny fiahina ara-pahasalamana ho an'ireo mponina lavitry ny renivohitra ny hasarotan'ny lalana sy ny aratsiany izany saika manerana an'ireo faritra 2020 eto Madagasikara. Sary avetrany ary. Sakana iray ho an'ny fampandrosoana ny tsy fisian'ny lalana sy ny fahasarotan'ny lalana makany amin'ireo faritra maro manerana ny nosy. Isan'ny misedra izany ny faritra Sofia miteraka olana ary tena mampanano sarotra amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fijerevana ny fahasalaman'ireo mponina any amin'ireo toerana lavitra ireo ny faharatsiany lalana. Na dia lavitra indrindra aza nefa ireo olona mipetraka any ambanivohitra ireo dia efa miezaka manantona ireo mpitsabo sady efa sahy mandeha dokotera fa tsy variana amin'ireo mpitsabo nentim-paharazana. Olana iray ihany koa any amin'ity faritra Sofia ity ny tsy fahazoana rano fisotro madio ka miterana retina maro any toerana. Zay zao any analalava faritra Sofia fa any analalava tampon-tanàna zay misy. Le olana aloha lalana. Dia ve le olona ndraiky taloha reo tsy tia manatona hôpitaly fa zao reo efa resy lahatra tia manatona. Eo amin'izay hoe resy lahatra zay mbola betsaka ve zany ireo olona mifikitra amin'ilay hoe fitsaboana nentim-paharazana? Dia misy manao fa efa nihena be indray izy. Ny aretina tena hita matetika any aminay zao le tazo dia ny aretim-pivalana. Dia fisotroana rano tsy voadio le avy any ambanivohitra mihitsy fa ny an-tampon-tanàna efa tsy dia misy loatra. Isan'ny anatanterahana ny fanentanana ara-pahasalamana mahakasika ny fampihenana ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza ny faritra Sofia. Ny faritra Sofia izay any amin'ny tapany avaratry ny nosy ivondrona ny distrikana Analalava, Antsui, Bealana, ny Befandriana Avaratra, Boriziny, Mampikony, Mandritsara ary Antsui.